Ankoron-drano takariva mody masoandro mitafarahoana matevina ny abakabaka ary somary mandro sy mangatsika ny atmosfera. Tarandray manitra androany fananina. Mademoiselle Mampionina efa laninao tsenjery ny valiny e. Hoe tototry ny azy chef fa tsy tonga ny assistant ny androany sa tsy zany? Tadidinao tsara ny lesona ka. Velomy fiara dia atero fa tsy. Mampionina vehivavy sarika sy mahafinaritra izy. Amiko dia alemy mpanahitra any no naseho amin'ny maso mijery any ary fahadiova-po tsy misy pentina no nafotra ny mbolintsika. Nanahoana aloha ny tontolo andro e? Tazako vao anatin'ny masonao fa mavesatra ny valiny satria maro loatra ireo ankizy raisinao androany. Raha ny tanora gasy tsy anasa indray dia mitombo isisan'ora tahaka ny vidim-bary migorisa miakatra. Dia mba nisy voara ihany ve sa? 500. Ay, tombany tombondray izany androany. Malazo miavina sy ratsy saina mihitsy mantsy nareo recruteur tony. Mampimebe ozy bavo zay. Ahoana moa le phase préférée anareo? Efa lasa nara-petako mihitsy mantsy le izy. Ahoana moa fenao koa? Mody tsy mahatadidy indray mademoiselle restée joignable. Maraha zany ry Mampionina. Sosotra. Ka tsy marina ve zany e? Mangina ianao ka tsy hidiran'ny chef de projet informatique ny asany RH. Oka aloha zay le resakasa fa ndreo vidikaly aloha tsy fotsiny aloha alohan'ny anaterana anao e. Toy ny mahazatra nafinaharitraritra any ny takarivako rehefa Mampionina no niaraka ny aniko azy. Ny tao an-trano moa efa namasaka aminy izany ary tsy nanankan-drasatra intsony izy ankoatra ny figodingodin'ny familako miakatra ny tohatra. Efa nisan'ny asa manitra mihitsy mantsy ny manatitra an'ilay tsiozobaviko hatrany ambaravarana isan-kariva. Ilay tsiozobaviko zarina dia ho azy teo ambavany mirenty ireo tenireo noho ny tsy fitiavany amin'ny Mampionina. Zandriko 5 taona izy. Tsy nisy toetrany tovizana teo aminay Menatana. Masika mantsy izy. Kizitina ary mora miritokatezerana rehefa tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony ny zava-misy. Nandao anay teo ampahaterahana azy mama ka no heveriko fa tsy fahampian'ny fitiavan-dreny no anton'ireo toetrany sarotra ny arahamonindreo. Tsy voalohany Mampionina fa efa fanifana izy. Ary nandenaiko fa i Mampionina no antokana mahazaka ny toetra mirety tamin'ireo tovavy efa netiko tao an-trano. Ndao inambary amin'izay fa naona ka fiandrasana ny fahatongavanareo ve ranga ohatra ny fiandrasana ny fehivian'ny Kristiana afaka ny kery any aty. Ka za zao efa eto an-databatra fa enao indray no andrasana ko. Ilozanao mifosamin'ny Mampioninao. Ary angatsy esoriny ny lobaka fotsy be iny. Sady nanomboka viana indray koa zao tsy manasa tanana melohan'ny sakafo. Atserovako amin'ny mamanay ny toetrany iny. Mbola kely mantsy mirety dia efa maka ny andraikitry ny reny ary mametraka ny tena noreny mpianakaviana sady tao tokantranonay. Eny fa na dia mbola teo azy dada. Maika mahazo vany zany rehefa tsy eo tsony dada satria no heveriny toy ny zanana ka satry no genagenaina so BDS na amin'izay fihetsika madinika indrindra. Azoko antoka amin'ny fahadiova no matoa tsy manasa azy ary mirety a. Raha ny lobaka indray avelo amin'izao. Ay. Maso tondry e. Za angamba tsy ately lafiry fefa. Efa nitaritin'ny Mampionina anao kiboatsena tany. Ahoana moa no namina ninao an'izany e? Fa tsy ao ve mahazatra azy sy ny sipany isakatoandro e. Sipany izany indray zany ry milety a? Asa, be de be. Monsieur John, William Smith, sans six.
fa ora firy isan'andro zany no natokana ho anara-maso azy no to lanino tsinjeratra amin'ny anarany vaza mpitantana ny orinasa isaniko. Oromanitra tsy minao mantsy ela hoe tsy ela rery miaraka amin'ny vehivavy. Fa ahoana aloha ny ilazanao an'izany e? Tereo ny ajejoniko tena hoe makarary be ny fonao mihitsy ny fahitana an'izany e. Nefa mahazatra ange zany e. Napetrako ny sotro dia nitsangana ary namonjy ny efitragnoko. Fehizateny-doha no netiko nandamo ansaiko sy namitinako ny aminy. Voalohany tia mirinty ka mahasaro-piary azy loatra. Faharoa no heveriko fa efa natoraly eo amin'ny mpizoabavy ny tsy fankazahoana. Viva 98.8. Ndray maraina Mantsy? Mantsy? Iza moa? Mody tsy mahita mihitsy tadizinao ve? Vola ve ina ry ty mody fanina? Vola marina tena ivola. Ivola dia tovavy niara nianatra tampoka hatrany amin'ny kolejy ka hatrany amin'ny lycée. Tsy napozina ny fankahitana tampoka teny amin'ny arabe ny Soavy Masoandro. Taona maro taty aoriana. Tena ela lesy izy zany. 7 taona be zao lesy ke tena tsy mampino Sady ny ora-pifaliana izy no niatsampy tity amiko. 7 taona tsy nifankahitana. Taminay dia miendrika nidirana resto raitra sy miavaka zany saingy garogodotsotra ihany no nisy teo akaiky teo. Sinoazy roa madama azafady a. Misaotra. Mbola tsy nanova spécialité mihitsy izy sady tsy makasarotra mihitsy na dia efa monsieur l'ingénieur azy. Dia lasopy tsy tiako indrindra tamin'izany. Ohatra hay tokoa moa tena tsy saroko. Azafady madama. Aoko izao fa tsy manino sady efa niova koa ny lelako. Nafana dia nafana ny tafa. Samy tsy nisy natsiaro izay toerana tokony nalehana nandritra ny 20 minitra. Madame l'infirmière. Zay zany ny atsonanao manompoko zao. Mademoiselle Vola na infirmière Vola. Fa rehefa ianao dia tsy manina ataovy hoe vola fotsiny. Sady ntsika izy ny lalon'ny rasa-tany any avy izay tiano hitako fa tsy mbola nisy peratra. Dia ahoana? Firy zao ny ankizy? Firy zao ny ankizy. Fanatsafana mahazatra ny gasy zay rehefa tafahoana amin'ny havana na akamabe. Vola manokana natompony tamin'ny ratsan-tanako tsy misy peratra ny masony ka avy amin'izany no namina vinako ny fijepoziny nanosika azy ametraka ny fanontaniana io. Saingy tantaran'ny fahazazany ireny ary efa dilanila sy nila satria samy hafa tanteraka ny zotra nitondran'ny fiainana anay taoriana na lasa azy tamin'ny bongolava. Sarotra adinoina tokoa mantsy ireny. Anjorian'ny fahazazana saingy mendrika ny sono adinoina e. Vola mbola tsy manambady inge ahy e. Hitatra antsika sady nibanjina tanatin'ny masoko ny masony. Mbola tsy manambady ahy saingy tsy célibataire atsony. Naraiky ny ray ny molony. Tsy mbola anio Vola. Le fahaizany mampifangaro ny tsikiny tamin'ireo masony malefa-pijery nahitana fa mahafikely ranoray ny tontolony. Vehivavy malemy fo no nafantarako azy ary mbola izany hatrany izy. Dia mba nanahoana ny fihetsem-pony lahy? Toa tsy rototra akory. Tsy rototra tokoa aloha satria tsy tiako hanatena ninina avy amiko tsony izy. Fantatro tsara aloha isipy iny e. Ray proma tamintsika teny amin'ny lycée iny e. Tsaroany lahy ve fa tafalatsaka tanteraka tamin'ny lahy izy iny tamin'izany. Ary noko marimarina aza fa mbola hatramin'izao azy zany. Eny e, sipatsotra kely aloha raha Ivola e. Manana toe-po somary malefak'izay izy ka mora jamba-pity. Ary mety hoe voajanahary ngamba raha sarotra manadino ny voaloham-pitiavany.
tsapako avy amin'izany fa nakasitra amin'irety ny mbola ifandraisako ny vola izay sakaiza tiany fahadolatsento. Ary ianao le manitra kely sy kala vola tamin'izany efa lasa madame manitra ingénieur en informatique sy infirmière vola kehitriny. Izay le kivazovazary tenany avy amin'ny mampionona rehefa nitantarako azy tamin'ny ambangovanga ny tantara. Taorian'ny fahafaham-baka ange dia tsy maintsy nody tamin'ny bonglava izy ka teo no natapaka amin'ny fandraisanay. Saingina dia maro aza ny zava-bita sarotra ao antsika manova hoaintso ny mariky ny filazam-potoana lasa. Na izany na tsy izany tsy haiko izy amiko fa sipakama. Ito mandrakizay lesson finamanana dia atao any amin'ny mampionana fa raha sanatria mila conseil médical avy amin'ny infirmière volona rero sy ireo zanakareo anaoriana any dia tsy lavitra eto ny toeram-piasako. Raha mbola toro-hevitry ny manam-pahaizana ara-pahasalamana tahaka anao aloha sarobidy amiko avokoa reny rehefa hoe tsy mampirisika ny zanako fa vao 10 taona monja ampitombo ny vola miditra ho an'ny mpivarotra afomailo. Elatiako mba tsy génération 2000 ihany to nefa tsy mety matotra mihitsy. Ary andao hiala ato amin'izay rehefa laninao le lasopy tsy tianao indrindra. Ndao ary fa androany ihany amin'ny manaiky an'io tsy mihinana an'io ranondafarinina nasiana siro intsony amin'ny manaraka. Ny avoandray ny fifandraisako tamin'ny vola raha ny fanohatra tamin'izany kosa ny fifandraisana teo amin'ny renty sy mampionina. Ny ahenjana trany ary nipaka tamin'ny faratampony izany tamin'ity andro ray ity. Zomatolakandro tamin'izay. Mahita tenenina foana kala isaky miditra ato fa mihevitra andrio iza mihitsy monko ndry ity. Mihevitena ho tompotrano sady. Tsy hitako izay mampisafoaka andry amin'izany mba miteny fotsiny aho hoe marevaka loatra ny lokon'ny rideau anareo dia tsy mifanaraka amin'ilay hevitra. Ka zaho ry ihany na nitiavako azy sady tsy indry mihitsy koa no mibaiko. Niezaka nanindry fohatra amin'ny mampionina saingy tao ao izay indrindra tamin'io andro ray dia tsapako ny ala tsy kelikely tao amin'izany fandeferana izany. Dia maninona? Tezitra sy kizitina ihany ny azony kala tao. Sy ndrio mihitsy ny anakombona amin'ny vavako tsy hiteny. Ok izay mangina ianao ry mampionina. Mirety ndana makany eny efitranonao ianao. Tsy janony tokoa ahy sipa misekoseko sady misemilay nefa mampimebetsy. Sipa otrotony avy moka na latsa-damba n'le anadahako. Lasa afatsy. Ny ritona nanaraka ny lalatsara mirety. Ny voara miana kosa mampionina. Tsy napoziko mitovy toetra aminy ianao ty Tena misy toetra le anabavinao ka. Somba nanandrana ny foka volony tao amin'ny doso taondray ary izy iny dia tsy nahazaka Tsy haiko tsony hoe diso bavy asa diso olontiana. Diso enti-po Meo any lakile andehanako sao taraiky eto aka. Efa amin'ny 9 sao. Fahody sady aka. Adinonao indray anga fa monja fanasany William Smith de chez anay any io alina. 15 janoary inge anio Ay toko moa makalaza amin'ny 15 taona any an'io le rangahy iny. Dia tena hoe amin'ny alina mihitsy ve? Tsy azoko. Zao ve ianao vao manontany an'izany nefa efa tapa-bolana ny napafantatra an'izany? Loky ary teny lakile dia tandremo tsara ny fiarako indrindra moa fa ny kodiarana. Tsy mbola nikombona akory ny vavako dia tsisy an'izany tsisy fiara mivoaka izany eo Hoentiko rehefa avy eo. Mirety fianao ty dia mangina ianao rehefa hoe tsy ilaina dia tsy ilaina. Zany hitondra an'io rehefa avy eo mazava. Tsy olan'izany fa aleo andeha taxi Tsy te amorona olana vaovao ny tena ka naleo nangina. Andao ary fa anakanako taxi any velany ianao Vao mariko tsara fa iny tolakandro ny zoma iny ny fotoana voalohany natako famaliana mahery vaika teo amin'ny renty sy mampionina. Tsy tapitra teo nefa izany. Ny alina iny efa miraika amin'ny 10 alina zao. Fa mba nakaiza loatra ary tia mirety mbola tsy tonga ato eny Voadify ny taxi nitondra amin'ny mampionina ho any amin'ny fetin'ny William Smith dia
noentiny mireto ny fiarako dia lasa izy ary mbola tsy tavaverina hatramin'izao. Tena tsy fanao mirenty mihitsy izao ka. Amin'io atsoina tsy mandray. Hoay, ary izy koa tia miantso aty. Allo? Eny tompoko. Ny voary mirety. Zandriko izy fa ahoana? Ahoana tsara hoe trampaty. Andriamanitra. Latsaka avy eny tanako ny finday ary miparitaka teo amin'ny tany. Aliny zoma 5 janoary, daty ray tsy ho adinoko mandrakizay. Viva 98.8. Tsara le venana maty. Ny velona kosa oka hiezaka nitraka sy hamafany alahelo mba andrina mpiadanana. Sheria, mahaisa mionina. Mitraka, mijorofa lehilahy ny tena. Tsetsetsetsa. Iso za fankahirezana. Tsy haiko fa ny andro fantatro dia ny hamatroka tamiko avokoa ny hazavana rehetra. Toy ny hoe tao anatin'ny alina maizim-bolana no niato tampoka ny fiodinany tany. Tsy teo i mama, nandao dada, ary lasa ihany koa bavy. Nafahafantarina ny atao hoe irery, ary hitako sy ny ainako izany nanomboka teo. Aza matahotra fa tsy irery ianao raha mbola eto Manitra, fa azo laverina tantarena aminay hoe zava-nitranga? Tsy fantatro. Izay nanala ny ainy tamin'ny alina iny nonoko fa mahafantatra misimisy kokoa. Fa taiza izy nisy nanendaka ka? Teny an-dalana ody izy nisy nanakana ny fiarany. Nivelesina mafy teo amin'ny lohany izy ka izay no nahafaty azy teo no eo. Mandalo tratralana na tsikarotra azy nisondra tao anaty fiara ka nitondra azy teny amin'ny hopitaly. Saingy efa tsy nisy ena intsony izy. Andrekako. Mbola tao anatin'ny anniversaire ny William Smith no nandreny vaovao ratsy afahamanitra. Dia niaraka nakany amin'ny hopitaly izay. Fa mono aloha e, fa aveza izany mirenty tamin'izany. Tsy fantatra fa fakomaly ariva hono izy niala tao an-trano niaraka tamin'ny fiara amin'anitra. Tadidiko tsara fa mifamaly be izay rovavy tamin'io. Mampalahelo e. Teo no nanatina moramora ty lehilahy mainty fidirana miazavitafy izay ninoko fa liana tamin'ny resakay. Fa efa betsaka angano lasebatra ny von'olona tahaka izao tamin'iny lalana iny. Fa ahoana moa izany ilazanao fa mpanendaka no nifanehatra taminy ha? Ny tsy fahitana ny firavaka sy ny findainako, ny portefeuille teny aminy tsy hita. Verinareo e. Amiko manokana reno natao hoe kendry toana tsara homana. Inona nefa ny tianao ambary? Avy aloha ariry zany e. Nandinika segondra vitsy izy dia nangata-dalana andao ampahanginana ny fandefenana izay vita tanteraka. Fa hono ary manitra. Inona nareo iny olona iny? Iny ny Brunel aminy e. Mpampiasany mirety. Dia arinaka izy mampionona teo e. Io miresaka amin'ny entoanareo io izy, ilay langa? Tsy izany fa melona fiara dia alentsika e. Rovana ny saina sy ny fo ary doti-pahoriana ny ratsambatana rehetra. Nandeha ho azy ny fihetsika mamelona ny fiara ary nandeha ho azy tozana eo ny teny mivoaka feomoto ka tsy tandrika akory. Ady mangatsika sy fandrafina ny nanjaka teo amin'ny mampiona sy ny loto hatramin'izao. Ary talohan'iny aly mandozy iny dia ny famaly sy ny falovava tsy tsaroa izy ny vavy. Nandinika segondra maro vola vao nasokatra amin'ny olony. Tsy azo. Oka ihany e. Nisosa tamin'ny mpahanginana tao voako ny andro sy ny alina ka nampifandidy ny davangina alikola sy ny trano tsikara izay nanjary lasa na manakaiky. Tandremo fotsiny sao dizina rereato ka nahirana amin'ny mampionina. Tsy voararako tsy analoalo teo amin'ny loko ny salovatava amin'ny rety. Nanakoako tao tsofoko ny feony. Indraindray tao mitsikamiko. Indraindray tao malahelo, tao vinitra, tao manesy sy mandatsa ihany koa.
Ny fifandraisako tamin'ny mampionona kosa ny anangatsika andro manalina. Allô? Fa manino ianao tsy tonga maka aty ampiasana tsonky? Efa ho efatrandro izay. Azafady fa tsy tafandalo ahy, reraka. Niezaka ny ho teo an-trano vola. Efa nanatona mpisaboara-saina ve aloha elahy amin'izany fahitana fahafy izany e? Rari-saina lala mantsy ny mahatonga an'izany. Hita eo ihany izany fa aloha andeha amin'izao ihany aloha e. Tsy tambo-saina ny eriteritra amin'ny famao fotoan-doko nandritra ny reny fotoana ireny saingy nofotiniko tamin'ny fehizadiany vitsy ihany. Tsy ho lasa datsa-poana ny ainy mirenty. Tsy maintsy ho fantatro izay ambadika izao zavatra izao ary mampana tena valikafatra tsy ho ampoziny aho. Izay rehetra nandrehan'ireo tenin'ireo dia fantatro fa tsy tafandrisaina avokoa. Anisan'izany vola sy mampionona. Nanomboka nanoana amin'ny mampionona ny fihetsika loatra mangatsitsika taminy saingy niezaka nahazo ny toetrako izy. Afaka mamela rery ve ianao? Mandro, enonge izahay e. Fantatro fa mafy loatra taminao no nandozana antsika kanefa... Akatomy moramora ny varavarana rehefa miala eo ianao e. Ny verimberana matetika taminy reny fihetsika ireny ary tsapako fa nandona azy izany. Raha ivola manokana indray... Allô? Allô? Tsy manelingelana lava iny ansiko. Katsolana ka. Zara koa azy ingy mba eo no mampetsika molo sy manahitaitra ny amponga atsofoka efa dotony rarintsaina e. Ohatry. Ary mamiko nga ela zany ka. Ny ray atoandro tafahona tsy natamin'ny abrinelina mpampiasa mirety tanaty fivoriana. Andeha matomanitra? Atreny ampandevenana no efa tsikarotro fa somary miavona ny garangy. Zaho mihitsy le tsy nitoetra an'io fa aza tao magaga miavona. Nanomboka nanahirana koa ny fahitana sy ny fahenona ny feo mirenty tamin'izay rehetra nalehako. Raritsaina lalina no nahazo aho ilay mpitsabo ara-tsaina no atoniko. Fa teto dia tsika mifonneso no naseho any avy eo anilan'ny Brunel. Ody, tovariana mandinika fotsiny ianao. Eny, mafy tamintsika ny zavatra nitranga ary tena tsy napoizina. Tsapako, foana tao anatin'ny segondra ray monja ny kajinay roa. Ny kajinay roa. Lasa navitra velively ny masony ary fantatra avy amin'izany fa nivoaka tsy nahavy eo molony ireo tenin'ireo. Tsy azoko aloha le tianao ambary. Fa inona no lazaiko teo? Hoe ianao teo hoe foana tao anatin'ny segondra ray monja ny kajinao. Raha tsy diso aho mantsy dia asistantinao izy. Zany hoe... Toy ny hoe namatotra ny lelany sy nandrakitra ny molony ny tenyizay voatery ho lazainy amiko. Zany hoe tsy afenina aminao fa anisan'ireo vehivavy nanintona sy nahasarika ny anabavinao. Azonao amin'izany angamba ny tiako ambara. Sady ny raisy ny kitapony dia nitsangana izy ary nisitaka tonony tsy teo. Viva 98.8. Ny sosa miadana teny ny fotoana. Herinandro telo ny lasa. Tsy nisy niova ny zavatra rehetra manodidina ahy saingy mba manapetra ihany kosa ny faharita amin'ny mampionona. Navesatra taminy ny fahanginana. Natao kany tsy teny fa tafahoatra loatra nataonao ka. Telo herinandro izay ny lasa. Mba niandry tapahendrena ihany saingy tsy mety misoka-bava amiko mihitsy ianao. Niezaka mipetraka teo amin'ny toeranao ihany kanefa toa tsy azoko intsony izay tena zava-misy marina. Fa misy inona e? Lazao any olanao, fisakaina ninona anao? Avy eo molotro no mipetraka amin'ny baraingo makarary ny lohako tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay e. Inona no tianao ambara? Namafany ranomasoko teo anoloana ny fitaratra
dia niezaka tsy ny saina n'ireo fifandraisana teo aminao sy mirety na andritra ny heritaona ny arahantsika. Tsarono hoe fa ianao no famaly farany taminy. Manitra fa tao izay tianao hatongavana fa very tanteraka. Tsy hanananao talenta ny kilalao-tsaina toy izany fa aok'izay fantatro fa ianao no namono mirety. Toy ny varatatsaka taminy teniko. Maty nandritra ny segondra maro ny retsika rehetra tany anatiny ka nampiantona amin'ny fofonainy teo anelanelan'ny molony roa. Fanginana lalina nanjaka atao nefitra nandritra ny minitra maro. Za moa tsy nietsika teo amin'ny sezan'ny toerako. I mampionona kosa nitsangana tsy moramora ary namonjy ny ankina teo mbaravarakely. Ny lamosiny navelona ny anatrika. Tsy karotro namoaka mosoara avy any am-posiny izy ary namafany ranomasony. Dia sanatria ve ka marina ny ahahako e. Nitodika moramora taty amiko izy dia nibanjana elaela. Tsy mino aho hoe eritreritra ohatran'izany no tao andohanao nandritra n'izay fotoana lava be nanginanao izay. Miala tsiny aloha raha hoe tsy nitrotratra any am-boalohany. Dia ny ho lalina ny zava-misy dia ho tsapanao fa tsy voatery ho diso toerana ny ahahako. Mampionona. Ekeko hoe nampanantena zavatra maro be taminao a. Anisan'izany ny raharaha, ny mariazy sy ny sisa saingy ialako tsiny fa tsy maintsy hijanona ho nofinofy izany rehetra izany mandra-pahitako firofa tsy misy hideranao izao zavatra izao. Azo adika ho fisarana avy hatrany ve izany tenao izany? Raha izay moa nandraisanao azy tsy maninona. Nijereny tao anatin'ny masoko a. Noraisy ny poketrany. Nitsangana izy ary nritona tsy nanao veloma. Za kosa nandrehatra ny sigarako dia nitazana ny fisosan'ny rahona sy ny amaliko nandro avy eo mbaravarakely. Ny tolakandro. Dia Manitra, vola ihany. Afaka miditra? Midiry. Sarotra tamin'ny hafa ny mahatsapa ny ady saina lalina nandoro ny ati-dohako nandritra ny tontolo andro ka tsy nampaninina azy nanampitrotraka. Andranomaso. Tena andranomaso ny lazany tamiko fa saika nahalasa adalazo ny fahafantarana fa nisy eritreritra asoatran'izany tao andohanao. Tena tsy mety mihitsy izy hoe ela ve navita ny lazan'ireny zavatra ireny taminy. Ka na iza teo amin'ny toerako ry vola tsy maintsy ny azy avokoa. Ka iady izy toerana ny lahy fa na inona tsy fifanarahana mampizoabavy azy roa tsy vehivavy ohatran'ny mampionona mihitsy ny avita amin'ny olona. Mba mipetraha ilahy eo amin'ny toerany. Lava dia lava ny lesona nomeny saingy hatreo ihany ny tsaroko. Fa mazoto velo ilahy araka amiko ivoaka kely. Hitako ohatran'ny stress be mihitsy ilahy. Misaotra fa aoko izao kery vola. Andao lesy fa inona ary tia. Ireo sigaran'ny lahy ireo nge izao tsy azony lahy atao namany. Ndao dia mitsangana. Ny raisin'ny vola ny familiana dia noentiny tety izay toerana no heveriny fa afaka hanamaivana ny aretina andohako. Noezahany nampidinina tany amin'ny 30 kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandeha. Naraka manify ny herika ary nandongolongolo tany ambadiky ny rahona matevina ny masoandro. Misy zavatra tsara lavy rehefa mandalo an'ity lalam-pirenena fa fity. Tsy misy hoe malaina dia malaina anetsika ny lelako. Fanginana lalina no mba-toerana nandritran'ity. Voamariko tsy na fa nanao sary fotsy rano ka nikoriana mora teo ny fitaratry ny varavarana. Notohizany ny resany. Tsika le nandeha nanao excursion tany Ambatofotsy ny Saroko rehefa mandalo an'ity lalana ity. Folo taona lasay. Tadidiko tsara fa niara-mipetraka teo amin'ny devant-tsika izay lahy tamin'ny. Rehefa miverina indray dia tsy nanaiky mihitsy ilahy raha tsy tany amin'ny bafon-tsika no mipetraka. Efa maly tamin'ny mpampianatra mihitsy azy ilahy tamin'izany. Sao dia ajanoko vetivety ny fiara. Nokosehako mafy ny masoko. Nampidiniko ny fitaratra, ny foka rivotra, ny sotro rano mihitsy aloha. Manitra. Tsara ve lahy izany e?
Aloha mijanona mihitsy sika ka. Tsy maninona fa somary mikoriana kely fotsiny ireny saiko hoe. Aodiny ny fiara dia anodika. Okey ary. Ny anatevina ny herika ka voaterina mpiakatra ny hafangiana-mpandeha vola. Tafahoana amin'ny Monsieur Brunel ho anisy fotoana izay. Ary voalazany tamiko fa taraiky tamin'ny bavy izy. Izy mivantana ve nilazany izany? Voalazany tsy nahy e. Ary fantatra fa nampanenina azy ny lazany an'izany tamiko. Mampalahelo izy izany raha zaniko. Ny fantoko akooko tamin'ny familiany vola noho ny alamany lalana. Hitako tamin'ny fomba fipetraka ny tanany fa mbola tsy zatra mitondra fiara izy. Vola. Rehefa tena nieritreritra aho dia tsapako fa marina ny teninao. Tsy tokony nanao an'ireny fihetsika ireny teo anatrehan'ny mampiona. Mila miresaka aminy ahy ary mila miala tsiny aminy ihany koa. Eny tsara rehefa tonga saina. Naomby ihany izany ny fitondrako an'Anakarivotra tatyko. Tonga maraina tany ampiasana amin'ny mampionina ny ampitso. Tsapako nanao ezaka be mampionina mba tsy ampisavona amin'ny fihetseham-pony teo anatrehako. Ampitoniana tanteraka ny lazany fa tsy te hiresaka aminao miala tsiny. Maniry ny anohana sy ankahiranao amin'ny fahorianao saingy vetivety ihany dia nangano any ny masony ary ny voaramena ny takolany ka noezahako ny vaina ny resaka. Tsy izany ary mampionina fa tafaresaka tamin'ireo mpiara-miasa mirenty ahy e. Ary fantatro avy amin'izany fa nisy olana ara-pifandraisana teo amin'ny Renty sy Brunel lehibeny. Matetika aho mantsy no nandrenesana azy ireo ny fahamaly tao amin'ny Braun Brunel. Mahagaga zany satria araka ny fantatro dia tara mirety ange Brunel ka tsy tokony nanana olana taminy. Tapitra ny paosy fa avelako ianao. Nitsangana tamin'ny pitoniana izy mba hamonjy ny Braun raisany an'ireo tanora mpitady asa ny tandahatra tao ivelany. Efa napozika any ireny fihetsiny ka tsy nahagaga firy. Ny atoandro nivily tany amin'ny Braun Brunel. Fandraisana mangatsiaka ny tsenana teo amin'ny Braun. Mbola pierinasa tanteraka azo ka lakitsiny. Tsy afaka miresaka aminao. Ary dia nivataniko taminy tsy liany resaka areko momba azy sy mirety. Tsy nisy olana niteraka fifamaliana mihitsy ny teo aminay ka. Saingony averiko fa matetika loatra angamba nilazako tamin'ny fanindriko araka taminy ka nanjary natezitra azy zany. Azonao atsahatra kely ve fanadalana azy afady? Tena leo be ah. Tsy ambara telo zany saingy amin'ny manadany anao dia nasaiko anao moa ilay izy mba anadio ny eritreritrao. Noho izany hitandre amin'ny tsara ny vavanao tsy hamoaka ny zerenao teto. Nitsangana izy dia nisokafany tamiko ny varavarana fivoahana. Ndray hariva ora firavana. Tsy naboziko loatra ny nahatazana ny vola niankana teo an-damosiny fiarako. Hoay, vola? Malinina ty ampiasanako ianao? Misy kozinako miasa sy ambadika azy dia avy any aminy ah. Tena leoko ny andro an'latety sotranay mba misy manatitrako. Fa ahoana moa zany nafantarany hoe ato no miasa e? Ohatray ho efa nilazainy latamiko ary zaniko. Fenao nga tsy miasa? Elako miasa ave dia vita an'lahy eto. Ndao za telo fa tsy. Nanambana ny rotsaka ny orana ka voatery nitondra azy tamin'ny fiarako. Niraisiny avy hatrany ny toerana teo aloha. Toy ny mahazatra mba hanalany ny fanginako dia noravahany resaka maro loko ny lalana. Nitsika malefatra izy ny ome matetika. Voapika matetika ny soko ary voasafy matetika ihany koa ny lohako. Voatantarany teo avokoa izay rehetra no heveriny fa nahaliana saingy
fotoana very aminy azy fa tsy nisy niditra taon-dohako izany rehetra izany na kely aza. Na ny fisiany teo ny loko aza tsy tsaroko akory. Maty handray ny feoko nefa izy ka rehefa tsy naomby ny tsoraka sy ny teboka telo dia naleo ny mateti-piavy ny paraingo. Nanao an'andry resaka lasy Brunel ankeo mba fiteno amiko hoe nalaina tena laina ny lelako ka nanomboka tamin'ny avina mpanajana ary ny afara tamin'ny raombava akolaka. Tsy azoko menazy izany akolaka e arono ianareo sy mampiona efa nylama ihany. Tsy haiko hoe tsapako lalina loatra tao anatiny ny teny tsy vohevitra nataoko azy. Na izany na tsy izany tsara ihany ny fahafantaran'izay rehetra mety hitranga raha sanatrika marina tokoa ny ahako. Tsy tiany hotohizany iny resako iny. Jereny langy mpianatra mameno an'ity arabe ity rehefa hariva ohatran'izao. Jereny apatatana be sy mampiatra keran'ny lalany fotsiny velesiny adolaseto ny lycée. Tena asiarovako be tamin'ny androsika mihitsy. Nitodika tampoka taty amiko izy. Tsy palitro ny serana tao anatin'ny masony ireo kisarisary-pity fahazaza izay nirinindray ny andoko azo fanondrony. Mataditsy ve lahy sarikenatra be lahy tamin'izany dia tsy nasanikoty anahy dia voatery nanao dinganao voalohany veron'ny lafahadiniko anga zao reny. Nitsika maivana izy dia nisendro kely avy eo. Tsy haiko aloha anao raha mahatsapa fa ny akamaroan'ny bandy matetika dia tsy liana amin'ny karazana sipa mikoty lehilahy. Tsy napoziko nanoana mafy azy ny teniko iny. Ety natezitra anao nga ny teniko teo. Azanao ilay fiara dialoha za hivoaka eto ka. Tsy azoko hoe angahy ianao tsy hoe azanao ny eto fotsiny ka. Nakarato mafy ny varavarana dia niretina takatezerana izy. Tsy nataoko teo masony nefa fa mety be tamiko ny fanapahan-keviny satria mila fahanginana. Ary voatavavoako vola dia nitaika tsikelikely ny orana. Pitikorana efa nivavahana mafy sy nandranaina fatratra tao anatin'ny volana maro ho atsika zanak'olombelona mpandrora amin'ny tsy lany. Viva 98.8. Amin'ny firy moa zao? Hoay, amin'ny 12 sasany alina. Aleo aloha mifono dia misotro rano kely. Andraso hoe ary ohatra ny atazanako alikola metsiketsika ho badiky ny varavarana izany. Aleo mitsaitsaika dia hotsokolovina avetsy any elakelam-baravara kely etsy. Marina fa tsy mahampionina ve ho tazako mijajerika manoloana varavarana io? Dia manao inona amin'ity ora amin'ny sasakalina? Andriamanitra toa mivimby antsy feno rany izy izany. Oay, natosiny mafy ny varavarana dia niditra izy. Manitra, mifoaza teo dia avoay ilay ordika. Manitra! Mirety? Nanofy mampionina. Tsisy mirety izany hoe fa za miretirety e. Aka n'ilay ordiako natongavako fo maraina aty. Ilaiko amin'ny asako matsy. Mampionina? Fa tamin'ny fomba ahoana moa izany nidiranao e? Adinao angamba nanidy varavaranao alina. Notoniako izy. Le blouson cuir sy ireo boty mangirana teny tongony miampy an'ilay fofony ranomanitra maneto eto no nahafantarako fa andalana ihasy izy ny vily akamehana tao amiko. Avainy zavatra fa maika aka. Tamin'ny pahalaina natateraka no nanatsofoako ny débardeur sy ny arenako teo am-pandriana.
reko ny fanaikitra ny tonontaolako sy ny ozatro ary niretsika rehetra avy tany anatiko nanatona moramora amin'ny mampina ary saika noroka molony izay mandony lokomena saingy naody ny tavany no nitaza nipetraka teo ambony latabatra le solosaina dia niraisy ny faingana ary toy nitselatra ny voan'ny varavarana nampieritieritra hainy ny fahatongavany tampoka iny azoko atsaina mantsy fa talohan'ny idirany tao amiko dia fa nanarangarana sy nanao fihetsika tsy mahazatra teo ambaravarana isika izay no nahatonga anany firatsy azy na izany tsy no heveriko tena latsapaka tao anatiny ny atezerana tamiko nanevika mafy ny lohako tamin'ny maraina io ka nanapa-hevitra nytsoany am-piasana laniko teo am-palina ny tapakandroko manontolo jerenge nanefitra ny laza mbola mikorotana ambony ambany tsy diso mihitsy arana aminany fa hitsimbadika ambony ambany ny fiainany laty rehefa tsy otsony a izay amin'ny sakafo tsy laniny alina no nafanako atoana ny atoandro tsy nisokatra amin'ny vavony moa anisany nampitsangam-bolo ny fahatserivako ny tompoko vavy ny lako zisy ny toeram-pisakafoana selfie kely lesy miaraka amin'le gâteau dia hotsofoko ny labisia ao eo are asiana tsika kely sary sisany voatahiry ny finday ny ondria sy ny tando teo amin'ny latabatra na mierina ny renirehetrareny tsy tsara kokory ireo sakafo ny anangatsika teo amin'ny loko tsy haiko fa torava tao anaty minitra vitsimonjy ireo fefina mehezako ny fihetseham-poko tsitrotra tsy nahatsapa ny tenako lehilahy ntsony aho manisan'ireo vongan-dranomaso nitaika tsirairay teo amin'ny écran ny antakosina teo anatiko ny alahelo sy ny atezerana miampy ny raritsaina ary ny afara tamin'ny arymotana tsy voafe ny romotra ny hidivazana nokapohako mafy ny latabatra na intsotro ny tanako ary voatorako mafy tamin'le davanga dabera tety an-tanako ny sary mampionina ny atona teo amin'rindrina ny farany nahoako teo an-databatra ny lohako ary nitomamy mafy aho dada sy mamy efa tsy otsony tsika sela sisany afaka mba mifampiankina eto izay le teny fa merimbery mibavy tamiko fahavelony ary tsapako ny fahamarinany satria irery aho irery eny fa na dia le olo-tiana no heverina fa taolatezana aza nanadino sy namela rery ahiatrika ny olako Viva 98.8 ny arivan'iny nanapa-kevitra nivoaka ary naka amin'ny vola tany ampiasany fangahony lasaliana amin'ny sipa amin'ny koty lehilahy indray tsy nilaza n'izany io sa feno diso fandray ange azafady ary eo miakara tao anaty fiara dia mba hiaraka hivoaka kely tsika raha hoe afaka mivoaka ianao mba ny sion teziterisy teo saingy nanery azy itsika ny fanasako sady sarako koa ary misy mpanatitrako andrasara aloha anala blozy vetivety feno anay ny arabe anatananarivo tsy nisy nahatsiary ny filentika ny masoandro raha tsy efa tapitra ny rehatra avokoa ny jiro ny reny vohatra ny fafy tsy moramora ihany koa ny herika inona izao mba nanery an'ilay araka ivoaka amiko androany ariva ka navesatra loatra tamiko ny androandroany zao arivo zao vao nanomboka ny tontolo androko ny araka taminao ny tomboka ny araka taminy tokoa ny tontolo androko azoko ny haiko ny arantsika taminy a ny arany mety aminy samy niezaka nakaman'ny famirapiratry ny tontolo manodidina to tsy izay tsy ny mitondra ny fiara fa ny fiara nitondra nay tamin'izay toerana any sataranay ny takariva manina kosa nalzanylahy eto le fiaraka atopazo miakavy ny masonao
Surprise ve? Dia manina izany sy lazany lahy hoe hamonjy alim-pandihizana nitondra lahy aty ka. Katy zangy no nitondranao fa ny fiara e. Ianao koa? Na za koa raha tsy nanapo. Efitrano lehibe voaravaka jiro maloko sy kira malefaka no naray anay. Onrisana-tabatra ny tsy tokotoko teny eny. Fankatiany akamarony. Mahazo toerana mademoiselle infirmière. Andriamanitra. Toa mpifankaty avokoa amin'izay latabatra antsika ato e. Ohatran'ny hoe tsika selarera maningana. Tsy olana izany ny vola. Every tony mpifankaty indray tsika dia izay zany. Lety e. Narosony serveur ny ranom-boankazo sy ny sakafo maivana arak'izay nety tamin'ny vola. Nafana ny fiarahana. Ny fandimby teo komoa ny tsikisinye. Ny vazivazy sy ny fampizarana. Mbola any ambany vohatra bonglava zany izy dimy mianaka ny monina. Ie, adimy langa fa tasanga ny fianakaviako e. Mba naniry niaraka tamiko aty an-tanà izy telo dasandriko saingy. Tsy navelany dada sy mama. Mandefa vola ho azy ireo ihany foana fotsiny aho isam-bolany. Samaty ianao ry vola. Mirehirery ngamba izy mivady manana anao. Ny tsika kely izy dia miondrika. Ireo zandriko roa lahy izy zara raha nahazo BEPC dia nijanona tsy mianatra sony aho. Dia ilay zandriko vavy indray vao fitaky ny lehilahy dia teraka sy nanambady. Hitako nanaloka tsy kelikely tao anatin'ny masony ny alahelo ny analefaka ny fioany. Aminay efatra mianadangy ilay izy zarera mba manana asa tsara sy tafita amin'ny fianarany. Zany ve? Marina ny teny lahy hoe rehareo azy mivady koa ny miasa ny anarako hoe infirmière vola. Fantatro loatra mantsy fa mana tena zavatra maro be avy amiko ny fianakaviako lesy amin'ilay hoe zavavy matoa. Kanefa raha tsy diso ny fitadidiako dia tsy ho infirmière mihitsy ny fanirianao fahiny fa hôtesse de l'air moa. Ary ny laka toa lasa informaticien le hoe anao pilote. Pilote eo anatina jeu vidéo. Eny e, izay zanako any aoriana angamba no mety hisidiny eny anabakabaka eny mba sitrapon'ny avion. Mazava masy. Mila taony Saint-Germain fotsiny ny triade sy ny révolution russe ny ampin'ny lesina valala sy ny forongony. Dia azo antoka fa ananao avy mamiratra izy. Fa mba tantarao masina hoe ohatrany hoe zarery masina ataon'la mitantara ny fiainako eto. Inona moa no tantara eo ry vola? Efa fantatrao ihany fa taoriana nalasana ny dada roa taona lasa dia izay sy bavy sisa no nanao an'izay nampaneny fiainanay. Saingy okizay ka aza toizana tsony. Napetra ny moramora toy voniny tanako ny felan-tanany. Mba renao ve ny teny'ilay mpanetana teo? Hoe? Ka nanetana an'ireo mpifankaty mba hitsangana sy arandia amin'izany hira milantolanto izany ko ho fandrokafa nandia nge. Eny tokoa tapitra mitsangana sy mandia daholo n'olon-drehetra fa tsika selarery sisa ny eto. Andao hitsangana dia anaraka an'izay ataon'ny olonako. Jereo raha tsy tapitra mijerijery antsika daholo izy menakavy. Eo e, omeo any tananao. Ka za nga mahay mandia e. Ny alatsy fidiny teo amin'ny toerana nisy anay izay sy vola dia ny fampitantana nanatona ny loko fankaty. Manaraka ny fihetsiky fotsiny ndry e. Tsy avelako enjery izany ianao fa aza matahotra. Teo dia nanonja moramora nanaraka ny fikatokaton'ny mozika ny vatanay. Ny fanaraka sy ny fameno azy ny fihetsikaina dia hoe samy tsy nisy nainandia aza. Banjiny akaiky ny endriko. Nafatony tao anatin'ny masoko ny masony ary tsapako avy amin'izany fa nankafiziny fatratra ny teo atratrako. Raha ny amiko manokana ny hafanany mampionona mitsapako teo am-pahamihina anazy. Takariviny mba ampahampotoana voalohany nafinaritra taoriana na lasa ny mirenty.
tamin'ny 10 alina vao tavaferina tao an-trano. Niezaka namonjy maraina mampionana tany aminy any Pitso. Teo am-piomanana andeha izy ny tonga. Anao inona ty ianao? Ka hijery anao ako. Hijery a? Mba te hanontany fotsiny aho hoe mandra-paoviana no eritreretinao hanitarana ny atezeranao amiko e. Rehefa tapa-kevitra nilaza amiko ianao fa tsy misy hidirako velivelo ny famonoana ny sandrinao. Nangina. Niondrika satria mbola tsy azoko natao ny nampanantenazany zavatra nangatahany. Hitanao? Mangina ianao satria tsy matoky ahy. Dia ilako tsy fa tsy azontsika atao ny fampitakosina ao anatin'ny tontolo feno ahiahy. Ary voa ianao fa hidiko ny trano e. Ho tarety ihany aho. Natoso mora mba hiary voaka aminy. Oe, saika dinko. Andeha miteraka ny Antsirabe ara-Pitso ary tsy ho tafaverina raha tsy afaka iray volana sy tapany. So mantsy mitonantonana mitady ady ianao. Iray volana sy tapany? Ie. Tsy nierika tsony izy fa maika hamonjy ny fiaran'ny orinasa. Mba nandeha namonjy ny asa koa. Niezaky ny ravaloha ihany koa mba anatratrarako ny Brunel tany ampiasany. Ny fokasigara teo mba vady nga lehibe no ny fanehatra tamiko ary ny fitaina teo ihany ny resakay. Tsy vita an'izay tezitra taminao mirento fa tena nanjary nakaralo mihitsy izy noho ny fanelingelenana sy ny fanadalana ho azy isanandro. Azafady. Tsy fanadalana velivelo ny fanaovana fa resam-pitiavana matra raha nisy tanjona mazava tsara. Tanjona? Tanjona inona mitehanao efa manambady sy mananjanaka telo? Manina? Ranomarina niterenao akolako mirenty saingy nandahatra amin'ny farany ka izay no niteraka ny fahamaliana matetika teo aminareo. Fa averiny mpiry aminao ary hoe tsy nivaly ny fangatananao e. Tsy te hiaraka aminao ary tsy araka aminao mandrakizay. Ary raha ny fanesorana amin'ny toerako ny tambo fandavako anao dia mitadiava olona sola fa tsy asiako olana mihitsy. Ary teo dia niterenao akolaka tamin'ny fanesorana azy tamin'ny toerana izy. Rehefa tsy azonao tamin'ny langolango isan-karazany. Eny, marina fa tsy nekenatra amin'ny farany tokoa ny fandriko saingy tsy nihevitra an'izay analany ny assistanteko mihitsy aho. Sanatria izany. Za tsy nilaza hoe ianao no nanalany ainy. Za koa aza mba titeny hoe engane mba tsy hisy fandraisany tamin'ny famonoana mirenty zany rehetra zany. Inona tianao atongavany? Toa fanasoketana kolaka mantsy no fahazahoako an'izany teninao zany. Taorinan'ireo SMS zavitsy fanaovam-beloma dia nisidina ho any Antsirabe mampionina. Izay sy vola kosa taorinan'ilay takariva mpifankaty dia lasa niaona matetika. Ny verino taka ny teny amin'ny lycée indray ny fifandraisanay. Vonela. Raha vonela dia alefa andriza le hira. Tairo ary. Inona ny hira mba tsarotsaroany ny vavanao aloha? Indrasta e. Misy hira zay a. Misy hira zay tsy adiniko mihitsy manao azy rehefa mikaraksa. Tadidela. Itala le hira ny rahantsika salan'ny vazo voalohany iny. Le tany amin'ny lycée. Tadidela ve? Tadidiko. Rija. Tena wakalo mihitsy aloha. Vakina fotsiny hoe ohatra ny savodona mpitiavana amin'le zantsika amin'le basy. Zay dia vita. Zay vao azoko ny haiko. Tsy nanaovantsony ny akanjo ivelany rehefa nivoaka avy eo amin'ny efitra amin'ny fidiovana izy. Servieta sisa ny teny akodiny. Fa ina koa ty film alefa n'lahy ty? 365 jours oko. Fa ahoana? Efitanao nga io? Za mantsy mbola tsy nijery an'io ko. Ok. Avelao andeha lesy fa tsy maninona. Ny pia ny jiro dia nitombona teo anilako teo amin'ny karpety izy. Ka tsy voatery hiaraka amiko eto amin'ny tapinga ianao fa misy sezy io e. Mety eto ka. Tsy haiko hoe
Zahay ve no mijery film sa ny film no mijery fa tsy nitsahatra ny vanivany sy ny fampitantara fiainana izay teo anoloan'ny fahitalavitra. Enao Ny fanatry izahay. Nijanona ho azavana mpandravaka ny tafasirina ny sary mihetsika tanaty écran. Ary tadidiny lava ilay tany amin'ny collège. Fa le rela tamin'izany na ny hiaraka amin'ilay andeha hamanao jeu rehefa tsy mianatra. Izany efa tamin'ireny tsy mba nazoto mihitsy. Fa no mitafakara tany amin'ny lyseetsika dia enao indray no nalery andeha hampiaraka tsy isaky ny zoma rehetra. Voatery ngitika foana kanefa mba tiako ery ny taran'ny GPS tamin'ireny. Na tompony teny amin'ny écran no masony dia fa ny tena mampiomehy koa dia ity ilay mijery film miaraka amin'ny fianakavy sy isakarivo dia rehefa misy olon-droa mifambo amory sy manao fitiavana be ao anatin'ilay film dia menaka be anao hijery azy ny mason'ny olon-dehibe dia mody hoe hoay ho any an-dakozia fa ohatra amin'may izany vary izany. Nefa mody mangarangarana atao ambadika ilay baravarana eny. Ny ome izay dia samy nangina atao anatin'ny segondra maromaro. Ny fampibanjona ny masonay, ny fanakaiky ny vatanay, ny fanatona tsikelikely ny tarainay ary reko ny fampikasoka tsy moramora ny molotray. Okizay. Mantro efa vita homana andeha asa no taitra tamin'ny torimaso ny vola. Ny tsika izay ampy ny tarafana ny hafaleny sy ny asambarana tapotrohatra nanenika ny fosy sy ny vatany. Ny fanohatra tamin'izany kosa ny tsapako hiarina izy saingy nampiaotra azy ny anaisitra ny boty fotsiny andrakotra ny vatan'izay tsy nanao afa-tsy atina akanjo. Eo tongo-pandrino misy t-shirt lavalava hoe indraminao Tu fa andeha ho aiza sahady koa zao la. Dio ny trano rehefa mialo ianao dia apetrao ambany tapion ny lakile izay fa lasa. Mantra Niasa mihitsy aho dia nanokatra Skype fa tia hitanao nge. Ka manao ny amin'ny birany. Mahafinaritra ka. Efa tsara ianao zao. Mezaka efa tsapako maivana sy malefaka aloha ny tontolo manodidina. Tsara izany. Mampionina. Rehefa tena nandinika lalina dia tsapako fa adalana metraka hihata aminao. Nandinika nendrika aho dia nieritreritra ny lasantsika ary teo ny natsapako fa tsy mpamon'olona ianao. Ary fa manino ianao tsy mamaly Tsy naposiko loatra ny zavatra nolazainao. Reko nanako ako tany an-dalatsara ny antsoantso ny vola. Avelako vetivety aloha anao Mantro nidika tao amin'ny efitranoko avy hatrany vola dia nanoroka. Novonono sy nakombo ny solosaina teo am-pandriana ary napetrany teo ambony latabatra. Misy zavatra tianao angaty amiko? Manelingely lalanga zao fahatongavako ka ohatray voanko angereto boky reto nalaniko dia nakorotany lasa ady ve. Misaotra anao tokoa aloha fa tena voatisy voalamina tsara ny trano ny vataniko teo saingy nisy kabla ny karoako tao dia vodona tsinary ho atotam-boky ireo. Niraisin'ireo boky dia nataony tsara lamina noho ny teo aloha. Gahaka kely fotsiny aho hoe voatamy maraina ianao ny ala teto kanefa tonga verina sady ilay izao arivo izao. Ny ato tampoka ilay fetsy nipidipitika teo. Napetrany ireo boky ary nitodika moramora taty amiko izy. Mantra fa manany any avy ianao Entitra sy masika amin'ny fijeriny kanefa to nipitrapitra ihany koa. To te ilaza amiko hoe ho tianao tsaroana angany zava-pitantsika alina. Andeha andro vetivety aloha dia rehefa avy eo dia manokana ny sakafontsika. Misy akanjo azoko hanona ny reto nga ao? Jereo ao anefitra ao ao daholo ny fitafy mirety.
Ok piso mahazo to dia piso mamy be dia lehibe karabe manitra andraso ay vola avy dia mety izy zary lasa fahazarany mamoka aza mantany aveza tsy azoko mihitsy ino zay aloha tonga taty amin'ny toeram-piasako amin'ny ora firavaka fa ahoana vola to lasa matetika avy ohatran'ny delestazy mantsika ka tsy tiako hisahirana akany aminao faly a dia naleoko izany nakatiko vomoaka tsy azoko fa nga zany napahana tena niaka anao any amin'ny hopitaly tena azafady aloha vola fa tsy afaka manatitra anao tsy azoko enao dia loatra angany asanao androany fantako zany ka ianao mbola manatotroka ihany mantra ka inona nefa mahazo an'lay lalana ray ihany isika dia inona ny olana sa miasa dalana amin'ny tonesy izy tila fa ray lalana olana fa tsy azo ianao nge ka ansoavy masoandro mody zany efa amin'ny mena tsy azo fa nga tsy ara-odina tamin'ny sika ka ireo maso no mipitrapitra saingy mitakolany kosa mivoaramena ny atezeratra io safiky mora molotro dia mendrika afaka segondra maro vo nahitsiko olombela vola raha azoko tsara nge zany dia mieritseritra ny lahika any amby pisakalina mihitsy ianao io tsy meveriko an'indro lazo mafy ny fanotaniko midinia nydendrika ny fibanjina ato ty anontany hoe sombatsy anao ary sakiteny izy saingy niantona teo nelanelan'ireo moa ny vobolana rehetra vetivety foana izy dia nangano ano ary dia mbola tsy afaka teo amin'ny takolany ny ranomaso dia nosokafana aingana ny varavarana vola sady mitazoniko ny sandriny azafady fa tsy meveriko hoe alohananao ny teniko avy alao aka avy alao za ody sady naify ny tanako ny fafany tamin'ny lato sandro ny masony eo apetro ny ceinturanao dia ndao hiala arytsika narosoko miadana ny fiara fa tsy tiako tazan'ireo mpiara-miasa tamiko ny zava-mitranga afaka miara-mody any kameranao zao fa tsy maninona sady natoloka azy ny mosoarako mba mafinantavatra fa ny tena tsara vola dia zao rehefa tia eo anamiko ianao dia atsoa dia manao vevetsika fa tsy tiako raha makany an-trano matetika ianao aino tsara matsy fa tsy mitany angeny fady fa mivavana oky nandeha ny fotoana ny sosa malaky tao ambadiky ny anjoriana sy vola ny andro sy ny alina ka nitambatra ho volana tamiko manokana tsy hitako izay volombolana namaritra na ny fifandraisana fa sady to tsy mpinamana no tsy mpifankatika nefa niaraka sy ny eo namatetika rehefa manina izy dia miantsona mandefa afatra mba hitsenako azy any am-piasanany tsy namela azo any an-tranontsony ana dia niriny fatratra azy ny iray trano tamiko nisy kosa nefa ny fotoana nandriko tany aminy maro koa ny alina niarahana ny andro tany amin'ny hotely ary tsapako fa asambarana lehibe ho azy reny rehetrareny mirazotra tamin'ireo rehetra ihany koa ny anaisy mampionina izay nafifandraisiny Skype sy ny apelina video isan'andro manahoana zao fikarohana ataonao momba ny tompoko vavy misosa miandalana iny amin'ny atsony brinelina hoe tsy ampiverina maty zany ka tsy tokony azakazanana tonga saina tao ihany le adala-keliko fa zao mifarana n'io ariva ny asako aty Antsirabe dia hiverina ny entana amin'izay zany ie iala tia ny oala dia tsenao mibaipasina iny avy loatra pitsy maraina ok ary sady tsy maintsy asiana resaka matitra amin'izay ny momba ny raharahantsika sao tara loatra fa rahahoana sa dia enao indray ve anao patsahifiko hoe mbola tsy ampy telo volana akory izay no nandeha fiainana amin'ny irinty fantatro izany ry mampionina fa mifiainana amin'ny toy ny maty tsy hiverina tsony tapao amin'izay fa mitasa ok ary etsenako any avolo ianao raha pitsy maraina tafandrimantsy dia oroka mamy sy nikombana akory ny solosaina dia naneny indray ny finday ny anaran'ny vola no hitako ny vandravandra teo ka tsy ndray saingy ny sisika mafy ny anao vavy
fa manina ianao tsy mandray mihitsy azafady tsy zany fa efa te atoro be io no zany tena tsy afaka makany aminao zao fa aleo rapitso tsy maintsy za zany ho any fa misy inona nefa angady tena urgent be mihitsy tongava dia trandro aty miresaka enindray arako mbola nitazatazana sy nakarivotra teo mbaravarakely vola no tonga tao aminy vola tsy afaka matory aty aleo fitaina aingana zay tokony atao ka tsy zany ihany ange ny asoko anao fa mbola misy zavatra hafa hitako ny matotra ny fijeriny sy ny firesany tamin'ity ndray mitoraka ity fa inona ny olany tsy misy fa mba tia hitanao fotsiny dia mila anao matory aty amiko ary mila anao anatitra anany ampiasana raha-pitsy maraina ary ohatrany hoe lasa matotra kely tampoka teo ianao nanakaka izy dia ny angola kely indray mba matory moa aty amiko ianao dia aterinao miasa raha-pitsy hoe zany okey tala mba ohatran'ireny vehivavy rehetrarehetra manana olo tiany ireny no finy mafy dia noroany tsy ankiato ary natosy moramora hoe ny mpandrinda oka aloha vola fa onandray moa tsy zany akory namozanao toromasinao dia namonjenao aty alavitra ty nitsika izy sady no voainy tsirairay ny bokotry ny lombako vola oka aloha tena oka mihitsy aloha enao koa tsy azoko vola ampy zay ampy ifonaka raha hoe nandiso fanantenana anao mantrakoa ao moa so mba tsy le mantra olo tiako azy io manoloana io olo tiako izy nitsika no fafaky moramora tamin'ny ekibeako ny molotro dia nipetraka teo amin'ny sisym-pandriana ary niezaka ny temy malefaka taminy vola mifona fa tena tsy noeritreretiko hoe ny raisinao matotra be ohatran'izany ny anjoro kely ny arahantsika tsy napoziko ho lasa lavitra be ohatran'izao vokatra le fakapanahy kely nandrendrika atsika teo am-pijerena sary mihetsika diso nanararoatra loatra tsika na izay na ianao samy nanararoatra ny tsy mahateo amin'ny mampionona ampy izay avelo aho ody nitsangana dia namindra miatana sady nanidy mibokotra akanjoko mantra andraso aloha andraso aloha ny bana ny varavarana nangano any ny masony ary niova ny feoany tena tsy misy azoko ange zay lazainao tena tsy misy azoko na kely azy vola takatro tsara angamba fa azabanana aloha ny lalako inona ny tianao lazaina aza vao fa tsisy azoko ny voaramena ny endriny ary nangofotra ny molony maso farany sisany tsy ampy dia nitaika teo amin'ny takola ny ranomasony averiko indray vola ampy izay adalana ny nataontsika ary adala ianao raha nanankina ny fonao tamin'ireny rehetrareny fa raha izaho manokana aloha tsy niraisiko matatra ireny satria zava-nandalo ihany mantra ray volana sy tapana ty oriana dia mora aminao ery milaza n'izany amiko tena ifonako rery vola avelao andeha mantra fantatrao nge diso fantatrao loatra fantatro tsara ianao ry vola ary ianao koa ianoko fa mahafantatra niraisiko ny sandriny dia nosotonoko mora hiala teo ambaravarana azafady aloha ianao andehanako efa nanomboka ny tomamy valala ny akamaroan'ny amboteny rehetra teny vao tavaverina tao an-trano avy dia nidaraboka teo am-pandriana tamin'izay indrindra no nikoritsana ny filazana hafatra avy amin'ny vola someso lava dia lava ny tonga saingy toy izao zany ny rafitinina mantra marina voalazanao fa
Adala tokoa nanakina foko taminao izay efa fantatro fa soa tsy mametsina anao satria fantatro loatra ny fitiavanao amin'ny mampiona. Aza manafa nataoko ampiasambatra ny herinandro ve sy ny rahatsika na dia 500 nofinofiko fotsiny ihany aza ny tanteraka. Mamelanao malalaka ary tsy anelingelanao tsony. Nitsotrananao sy mampiona hiala lavitra anao raha pitsy ihany dia anainga ho an'ny bongo lava izay mianaka. Ny ovitry ny ray mandeha ny filatanako naveriko ny diniana ny fehezanteny farany somba masoko ny fajambena ny torimaso. Izahay mianaka niarinaingana ary niantso azy avetsany. Ny sambadidaka ny ratsatanako teo ampitiana ny ekranka saika tsy hitako hatramin'ny laharany. Saingy efa namono fondaina izy ka tsy tratrany tsony. Teo vao fantatro ny antony etsony ahy saingy variana tamin'ny zavatra hafa saika ny antom-piaonana indray no adiny. Nikoropaka ny ala teo am-pandriana namelona ny fiara ary nirifatra ho ansoavy masoandro. Varavarana midikady anano ny andry tsy tao tsony vola. Za sy ny aretinandohako niaraka namakivaky ny alina monjy fodiana. Somary nalifotra ny alina ary nanambana no avy ny orana. Noho ny tonga tao an-trano tsy nahajery famataran'ora tsony fa avy dia nitady rano sy nanasatareta any an-dakozia. Tsy kary tanaty fitaratra fa ny amena ny masoko ary ny amaina ny molotro. Nandositra lavitra ny torimaso. Tsy nentina tombona fa nivezivezy ranotrano. Metika mitazana eo am-baravarakely, metika mivoaka sy mifoka sigaro eo an-davarangana, metika mitady rano mangatsika any an-dakozia, metika midaboka eo am-pandriana. Ny firifako nanevika mafy. Izahay mianaka niverimberina teo ambany masoko ireo tenindreo ary tsy haiko ny fafana. Noho ny farany tapaka ny hevitra fa ho any amin'ny efitra fandraisam-bahiny. Niraisiko ny tavoangy, niraisiko ny vera dia nararako tselikely ilay toaka avorazana natokana ho an'ny vahiny. Vera voalohany tsy nisy akony, toy izany ihany koa ny faharoa. Teo ampitofana ny vera fahaefatra no nanomboka ny eva tsikelikely ny tontolo manodidina. Tsy enjoko avy eo am-baravarakely ny tselatra nanoko sarisary teny am-paravodilanitra. Nyrivotra matetika ny koto-baratra ary nirotsaka ihany koa ny orana. Taorina ny vera fahadimy dia nanomboka nisy feony verimberina moramora atao tsofika. Aminay efatra mianadangy ilay sy zarero mba manana asa tsara sy tafita amin'ny fianarany. Zany ve? Marina ny teny lahy hoe rehareo azy mivady koa ny miasa ny anarako hoe mifiry miaro vola. Fantatro loatra masy fa mana tena zavatra maro be avy amiko ny fianakaviako lesy amin'ilay hoe zavavy matoa. Sy patsotra kely aloha raha ivoly manana toe-po soary malefak'izay izy ka mora jamba-pity ary mety hoe voajanahary ngamba raha sarotra manadino ny voaloham-pitiavana. Iala tia ny oala dia tsy ianao embaipasina iny avy loatra pitsy maraina. Ok ary sady tsy maintsy asiana resaka matotra amin'izay ny momba ny rahatsika so tara loatra. Ary ny farany ireo voambolan'ireo no nieva teo anaty vera. Izahay mianaka tsy tsaroko tsony hoe teo ny vera fahafiry no nanomboka nilatsaka ny ranomasoko fa ny azoko antoka dia nitomany aho. Nitomany mafy ary tena nigogogo toy ny zaza. Ny finaina ny tsy akiato no nanokatra amin'ny masoko.
mbola navesatra sy nanevitevika ny atoto niarina moramora avy ambony kanapia dia nanompo maso ny tontolo manodidina ny vonidanadana ny varavarakely ary vakimera niaro tsy rangoka namofo na hafahafa no miparitaka teo amin'ny dalasy mijereko ny fondayako mampionona ny antso avao maraina saingy tsy voaray rehefa avy nisotro rano mafana tao an-dakozia dia nisaika sy ny solo-akanjo ary namelona fiara dia lasa efa teny an-dalana no namerina ny antso mampionona. Allô chérie dia fotsina hoe fety ambady fotsy izay azafady bebe ho ihana ny herin'ny olotra isokatra tsy afaka mitsena anao indray fa mila any any am-piasana manitra kosa raha mandisy fanantenana makany aminao a raha toandro izay dia biso teo mpikarakarana ny dite maray ny vola no tonga akanjo mandro ny teny akodiny za kosa ny azoazo teo ambaravarana samy tsy nahetsika izay fa ny fampijerina ndritra ny segonda vitsy tonga eto a namarina ny zavatra nylazainao maly hoy a nanatona moramora niondrika izy napetrany teo ambony latabatra ilay kopy teny an-tanany dia nandrarahany rano mafana avy ao anaty boloara vola tsy afaka mody any bongy lava ianao tsy azoko atao mamela fiainanao simba noho ny amiko anga ianao sy nisena mampionina teny avoloa tsy nijery akory izy fa nidity tao anaty kopy ny laroa moramora na izah na ianao samy tsy mana-tsafidy fa tsy maintsy miatrika zava-misy tsika dia misy vao nitaka moramora to te an-tany hoe inona ny tianao atongavana tsy misy azotsika atao fa tsy mijoro tompona andraikitra manoloana ny zava-bitatsika ary vola fa ngaho ny raisinao masitra indray izany ka vola tsy izany tsoa zao ny resaka eto manomboka eto dia noavy ny tsy maintsy saintsika fa tsy nilasa tsony sy voatery hevitra n'izany ianao tsaroa fa efa nisy olona iray nametraka noaviny taminao ano any sy azonao ariana noho ny amiko izy niondrika dia nalaiky molotra vehivavy tahaka azy ahy sarotra amiko ny andasaka ny ranomasy noho ny adalantsika mandeha any ianao sy ianao ny olo tianao fa aza velodiso fanantenana santatra ny andro ny balika amin'ny masoandro ary ny amaina tsikelikely ny amandona navelany ranonorana omaly efa tao an-trano no mampionona ka toy ny masatra dia tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny no ny andrasany ahy mba tsapanao very manitra ohatry ny hoe ataona maro ilay iray volana sy tapany sy mifankahitantsika sady nipetraka teo ampifoka izy no nametraka ny sandrany teo an-tsoroko lasa maivana kely ahy tsapako izany tsy nanaiky mihitsy ny ariary raha tsy niaraka ny endanjy isan'andro izay mirahavavy laingako izany fa noho ianao nampiena kely ahy tsy fantatro marina mantsy ny nahazo anandritra andreo fotoana tsy mifampitenenantsika ireny aleso tantaraiko sao iomezanao eo ny amin'ny tianako azy dia hoe namono tena sisany tsy nataoko ifonako avokoa ireny mampionina ary mino aho fa tsy amin'ny medisiny ahy ianao niezaka mipetraka teo amin'ny toeranao fa zao tokoa ahoana izay efa nampitaiko tamin'ny dada sy mama ilay resantsika tsika izy sady nibanjana akaiky saingy tsy vitako tsony ny nampifandray masonay ka naleoko niondrika niomboka hevitra amiko zareo hoe vao aingana loatra na lasa mirenty na zany na tsy zany miankina aminao ihany io fa za io fa hatry ny ela ny vonina hisarotra amin'ny valo fotsiny amin'ny alitara ny safoky mora ny androko dia nikakeriko ny molotro mampionina hoy aho niezaka nitaka mifona avelao zany ho any ka atao voatrany tsy nisy renydretryreny ka tsy zany iny fa zavatra hafa mihitsy fa misy iny ny any fantoko akokoa ny fibanjina ny endriko novataniko ny resaka mampionina tsy afaka ny roso amin'ny raharaha indray tsika izy gaga mantsy mbola ao anatin'ny fotoana tokony hisonana ny tompoko vavintsika izao raha tsorona dia tsy afaka ny hivady tsika sakitsika ifandronina izy saingy no nita ny fahamatorany fijeriko sy ny firesako dia manitra
fa mivazivazy ve ianao? Mampionina resiny lavo goavana sy nahery loatra ny fakapana novelariny teo anatriako. Nitsangana moramora feo ampifoko izy dia nijoro teo ny loko niova ny feony. Tsy misy azoko izay lazainao? Lalatsarotra loatra nitondrany fiainanay kapoka mahery vaika no nisedrany ary narefo loatra teo anatrian'izany. Saingy teo anivon'izany rehetra izany nahatsapako fa irery irery. Tsy teo ny namana, tsy teo ny havana, ary indrindra tsy teo ianao. Anka ny tsampy tamin'izay nanandrify ka lavo teo anatrihan'ny vola. Tsy namaly izy, ny maso ny nangano andro. Ny ala moramora teo ny loko izy dia namonjy ny ankina teo mbaravarakely. Ny lamoso ny nanasika. Za kosa nijanona teo amin'ny sezako fa tsy sananantona azy. Aza manameloka ny vola ianao fa raisiko hoany adsole. Za no adaly. Ny fafany tamin'ny ratsan-tana ny ranomasony dia ngongonina tamin'ny feo ambany izy. Tsy natao riko saingy henoko ihany. Izay volana sy tapany. Izay volana sy tapany monja tsy nateo. Raha nahatsapa ny fahoritsaina ny ainako ianao, tsy nilaza an'izany. Nitodika tampoka taty amiko izy. Dia mbola mametsiny afona ianao. Mbola ilika ao amiko foana ny adosona. Dia lazao koa hoe niasa nataoko tany Antsirabe naneranao isaredala tamin'ny vola. Nanantona moramora izy. Mena tanteraka ny hoditavany. Ny ranomasiny nipatrapatra koko izany. Nangovotra ny molony. Na izany aza no ezahany nampidinina sy nampitoniana ny fony. Efa niezaka ny ana sy nahatsapa ny fahorianao. Niezaka mipetraka teo amin'ny toeranao akana dia nomelonao namony ny anabavinao aza dia neveriko ohatrany tsy nisy izany rehefa nialatsiny tamiko ianao. Fa raha izao fanitsakisana tamiko izao kosa. Naivy mora ny lohany fa tsy vita ny namarana ny teniny. Tsy nanantona akaiky izy fa nametraka elanelana. Izay fotoana amelahano ny adisoko no andrasako. Na roviana na roviana. Tsy ady varotra tsony tsy anatena ninninina tsony. Mampionina tsy manatsafidy ahy tsy manafitsafidy tsony satria efa mitoejatsanga izy ka na tiako na tsy tiako dia tsy maintsy atrika no avy miaraka aminy ahy. Tsy nihetsika izy. Niraikitra tao tenda ny fofonainy. Nitsangana anatona saingy miemotra izy. Tsy miala tao anaty masoko ny masony. Teo pitadiavana sy varavarany voany izy no hitako nanomboka tsy nahazo aina. Hitako afafa ny fetsiny ary fantatra avy amin'izany fa nisy saingy tsy hitan'izay faharana no raisiko ny sandriny. Mampionina ao tsara ve ianao mampionina. Sekondra maromaro teo aorian'izay dia nitambotsitra izy ary nekarapoka teo ambony karipetra raha tsy voatazoko. Ahoana kivola? Afrimy koa izy reto akanjo mirenty reto. Nanomboka ny ray tany izay telo mianaka tao aorian'ny fisehoana sy ny fangatahana ny vola tamin'ny bongo-lava. Tsotsotra ihany ny vodiondry sy ny fisoratana saingy nanome toky amin'ny vola fa ho atao manetiketika ny any amin'ny ekilizy. Hitako tena ampiko ny asa mara ny vola. Ny fanohatra tamin'izany kosa ny tsapako saingy no ezahako tsy naseho azy izany. Nandeha ny fotoana ka tsy hitahita akory dia ampy telo volana ny kibony. Mbola misy atota taratasy isan-karazany koa reto fa tsy haiko hoe atao aiza. Ny fitafian'ny tompoko vavy izay rehetra makasika azy azaka tena fa avy aloha ny efitranonao ihany. Okazoko. Arono oviany lasy mampiona ny ona farany. Oty, fa ahoana? Mba fanontaniana fotsiny. Ka tsy misy antony tokony onany amiko tsony ange. Mo tsy namela ifandray aminy tsony ny ray aman-dreny no taoriana ny girany hopitaly. Novainy vola ingana ny resaka. Taratasy momba n'iny reto ampio aloha andaminazy ka. Eo ary. Tao anatin'ireo atota taratasy maro dia nisy takelaka iray nanitona ny masoko. Eo eko. Ino ve sy taratasy fametraha-pelana?
Nanamarina ny tenin'ny vola ny lohatenin'ny baribary. Raha azoko tsara ange zany dia nametra-pelana tamin'ny asa ny Miridy. Ary raha ny daty no jerena dia 2 andro taolohan'ny nahafatesa ny nanaovany an'izany. Marina izany. Mahagaga indray sy nilazan'izany tamin'lahy. Herinandro maromaro aty ariana dia miverina aty amin'ny Brahoaka indray ianao. Fa ahoana ihany? Avy dia napetrako teo anoloany ny dika mitovy tamin'ny fametra-pelana amin'ny Miridy. Napeta ny solomasony dia nijereny iray mailaka ny lohateniny. Raha azoko tsara zany dia tsy nilaza taminao Miridy. Raha nilazainy amy aloha zany azoko aniko fa tsoto zao ny fisotra ny tantara. Ina nefa ny tianao ambaraka? Dia ampatsiahano fotsiny aho hoe tsy atezerana tsy famaliana ihany ny vokatry ny fanadalanao amin'ny Miridy fa ny afara tamin'ny asany mihitsy. Ary ny tena magaga didy 2 andro taorina ny fametra-pialana an'io dia maty nisy namono izy. No esorony mora ny solomasony dia notinia ny masoko. Tsotra ny teniko aminao a. Ninona nataonao dia tadidio fa tsy ampifony matso ny famohozanao ny lasany. Naveriny tampoko ny taratasiko dia nitsangana izy ary nosokafa ny varavarana. Toro-hevitra kely ny etoko amaranana ny fionatsika androany. Sainy sahady izay mety hitranga raha tahiny ka ho hitanao ihany ny mpamon'olona. Misaotra fa voaray. Sady nitsangana nanatona ny varavarana izay efa nisokafany. Fa ny zavatra tsikaro didy fandrahonana nakolaka no matetika amarananao ny fiaonana amiko. Saingy tamin'ity androany ity dia fandrahonana mivantana mihitsy ny reniny sofotro. Conseil nomeko anao raha mahalinanao marina ny anao fangalam-pery amin'izay namono ny anabavinao. Mandra-piona. Raha napoziko ianao nitady atsy mivoaka taty a. Miala tsiny aloha mampionona fa voahelingelina ny asanao. Efa manaona aloha ny fahasalamanao e. Tsy marary foara izay no tianao fantatra e. Aza manakely akory fa efa nataoko tsara valina le motsara kokoa tsandranomasy tamin'iny andro iny. Ary ianao manahoana ny tokantrano vao? Manahoana ny zaza sy ny reny? Salama tsara aloha izy mianaka e. Raha izay tokantrano iray efa fantatrao ny valiny. Ay, tsara izany. Ary ny fanomanana amin'ny mariage? Niezaka nitsika matetika izy. Ny firesany sy ny fihetsiny rehetra dia hita honarahana ezaka be avokoa mba anehoany fa tsy marary fo araky ny teniny izy. Fa nga efa fantatra hoe afaka ray volana atao ny fanamasinana. Niondrika izy dia nitsika kely. Makasitraka fa voadraiky soma tsara ny fanasana. Tsy azoko ro mampiona fanasana? Nga tsy volazany ianao. Kanefa hitako hoe nkafaliana ery izy teo ampanolorana le valobo fotsy voaingo fatratra. Tsy nahateny. I vola sy ny agekely no ny serana tao an-tsaiko. Lasa andavitra vetivety ny eritreritra teo ampandiniana ny endriky mampiona no terenitsika. Fitianao moko ny atondianao fa mankano ny asa koa e. Tsy inona akory fa misy daty tiako tsy ahivonao e. Aza manao fa tsy resaka souvenir zany fa zavatra hafa. Mihaino anao a? Ny alina zoma 5 janoary. Misy zavatra hafa tsaronao akoatra ny fahafatesan'ny renty ve? Satria mantsy ny alin'io daty io no namonoana azy. Tsy nila namerina fitadidiana akory izy fa avy dia nisokako bava rehefa avy nandinika ny endriko. Toy ny hoe efa hatrin'ela ny manany amaly ny fanontaniana io. Somaly ny 15 janoary. Nanatrika ny fankalazana ny 20 taonan'i William Smith Desgianay a? Zay indrindra. Nisy mpiara-miasa aminao tafaresaka tamiko ka rehefa nampiresako izy dia voalazany fa tonga tao amin'ny fety io ihany koa meretina dia hoe tsy nananjo anatrika an'izany any izy. Ka ny tsy azoko dia hoe nanao inona tany izy? Nanaraka. Nanara-masoana tondiany tany satria tiano porofona aminao fa tsy ianao rery ny lehilahy miaraka tamiko araka ny filazany matetika. Dia mbola tsy mandroaka andriro mpiambondreo dia mahaiza manazateny mandehana mody. Satria tsy misy anaovandriny adalandry miaraka amin'ireo bandy maro be reo. Mpiara-masamiko reo raha izay manahirana ny saindry e.
ary ny akamaroana sa dia miaraka amin'ny fadiny sy ny olon-tiany avokoa. Teo am-pitantarana an'izany nanomboka tsy voafeha ny fihetsehampony ary tsy vitany intsony na ny herin'ny molon'itsika. Mino fa faly izy izao. Faly izy satria tanteraka ihany ny faniriany. Aroa iza no dia aloha taminareo roa? Izy no nivoaka voalohany. Efa nolazaiko taminao fa mbola tao anatin'ny fety iny ihany no naharay vaovao ratsy avy aminao. Niaraka nakany amin'ny trano-paty sika no ny avy eo. Efa niezaka ny tsy nanoana azy ihany saingy maro loatra ny fanontaniana nasesika atao an-tsaiko. Raha azoko tsara nge izany dia nitsongodianao mirety tamin'ny aliny 5 janoary iny e. Ary noko maromarina fa tsy nahafaly ianao izany. Ny tena mahagaga nefa dia hoe nahoana ny voavy nitsongodianao izy dia misy namono teny an-dalam-podiana. Nareo roa vavy raha teo tadidiko tsara fa ny famaly be ny zomatolakandro. Ka manahy ihany aso sanatria ka nitsangana izy ary niritina namonjy ny toeram-piasany. Ahoana ny fahitala? Sazy? Kantoka. Hoy ihany ezaka antsika sy nandoka azy teo am-panoarana ny robe fotsy sy salorany afak'andro maromaro. Dia ny volo sy ny tarehy izany sisa no haingona kely dia lafatra tanterakako. Merci. Fotsy. Tsy tia langa ilay lobaka. Ny raisiny ireo kavina mipetraka teo amin'ny latabatra dia natsofony tsy moramora tamin'ny sofiny. Tiako ka. Tena tiako. Fa malasa ny saiko dia le resaka natao mampionona tamiko ny ray andro ry e. Latsaka tampoka avy eny antsofiny le kavina voasaika ampidirina teo. Mampionona? Fa taizina reo ny ona dia oviana. Tsy ny raharainy akory izay kavina mipitika fa ny masoko ihany ny banjininy. Tapabolana lasa angambozay e. Ny aliny zoma 5 janoary mantsy namonjy ny tsingeritaona ny William Smith mampionona. Ny tsongo dia azy tany mirenty. Bavy moa efa fantatra ihany fa somary misy toetra izay. Ary noho ny verina nody mirenty dia reniny raha nahita reniny ary tambony andry azy. Tena mahavariana nge izany e. Izay izy vo niondrika moramora nitady ny kavina tao ambany latabatra. Tena tsy mampandra ny saiko ny zava-misy fa afo mampionona. Ny fihetsiny sy ny firesany toa tehiteny hoe tsara ho an'ny mirenty ny maty. Avelon izany dia apetao tia kaviko tia ka. Eo ary dia aza migoropaka fa mbola manana andro maromaro nge ianao io manany. Monsieur le PDG, tonga eto ametraka ny taratasy felako tsy ho isan'ny mpiasa atsony. Araka nefa ny ampomeanko anao moa izany. Dia tena izay izany fanapa-kevitra ao. Ka eo mihitsy no hanomboantsika ny fitantarany e. Andriamatomanitra, efa nyresahantsika izany fa tsy tokony handaniana fotoana eto intsony. Raha tsy misy ankoatr'izay ny atondianao dia manolo-kevitra anao hivoaka amin'ny biraoako. Vao manomboka manazava ka aza tapahana aloha e. Ka tsy ilaiko e. Raha ny tokony ho izy mantsy ny vavanao no tokony laza tampoko ny marina rehetra saingy haiko fa tsy hanao an'izany mihitsy ianao ka voatira nanitatra sy nandalina ny fikaroako. Niezaka nanatona sy nitsitsilo an'ireo namana akaiky mirenty dia koa ro mpiara-miasa taminy ary avy amin'izany nahafantarako ny sombotsombony. Ataoko angamba fa tsy mila simpanazavana tsony ny antony fanapaha-kevitra ka velao andefa za tazominao mihitsy ny tanako. Tsy fantatrao marina. Tsy fantatrao ana dia efa ambolana maromaro aza ny rahantsika ny asa. Avelako anao. Avelako andeha anao saingy melony andehananao dia noho ny afatro. Tsy hitondranao aiza amin'ny fandosiranao ary tsy maintsy hovidianao lafo izao fanaovana tsinitsinina amin'ny fandriko izao. Atsiary mianaraka ianao amin'izay fotoana izay saingy efa tara loatra. Ary dia tsy nianrely ianao fa 2 andro tao teoriana dia nitanterahanao tokoa ny teninao. Novonoanao satria nasanandahanao hatramin'ny farany. Tsy nahitsingara iny. Nifitirikoko izany ny masony. Niketrina ny aliny ary nivareraka ny molony. Afaka segondra vitsy niala teo amin'ny sezany toerana izy ary nanatona moramora.
natoany teo potsotsofoko ny molony. Aza tao mivoaka fanondroana ao ambavanao tsony zany tantara zany raha mbola mamy aminao ny miaina. Ao ve? Nihidy ny vasako. Ny ahenjana ny ozatavako ary nivokona ny totondriko. Ny anahery vaika ny aromotana ny nanisika atao ambava foko sangy hoe zahako na telona tamin'ny mpangina zany. Nizaka nitsangana tamin'ny pitoniana. Minao fa mazava tsara aminao ny afatra teo ka didiko ianao ndana mivoaka amin'ny biraoako. Angana misaotra. Noho ny raha-panambadiako izay tsy maintsy atao afaka andro vitsy dia hiezaka ny tsy anao tao foana. Andia saingy tsy maintsy hiverina ary tsy ho zaka anao ny fiverenako. Nakaratoko mafy ny varavarana dia iny ano ny dify. Niaraka tamin'ny aromotako tsy maintsy nampandeferina. Vao tafavoaka teo amin'ny arabe anefa dia nikoritsana indray ny findayako. Allô? Vola ihany le chérie a. Te fotsiny aho hoe very tany anaty bus ny fonako dia sendra lahy miantso anahy. Zany ve? Izay lahy io e. Vola fantatro ny marina. Tsy azoko. Fantatro ny marina. Ny marina momba amin'ny Mirenty. I Brunel no namono azy. Modiaingana aloha ka. So sanatria anao tao foana any alahy ka hitandoza. Aza be fanaina fa voafehako ny tenako. Tsy afaka mody fa mbola misy zavatra antaniko amin'ny Monsieur William Smith. Vao nahita andry voaloha mihitsy dia efa tsy nahatoky. Eka tena marina tokoa ny ayako. Moramora sanala baraka eto masony deviana sy ireo mpiara-miasa amiko marobe ireo ndry. Mety antanay ianao hoe ahoana ny nafatarako ny zava-niseho nandritra ny fankalazana ny 40 taona nga William Smith. Azafady, be loatra ny ankizy miandraka tsy manam-potoana hiverenana amin'ny resaka efa vita. Sakitsangana izy sangy mitazomiko ny sandriny. Andraso aloha e. Manana faharetana kely fa vao manomboka ny resaka. Nevendry fifalasa mantsy aka nanara-poery tsy napozindry fa mbola tato nanara-maso anzy tena ataondry. Tsy azoko. Tsy maninona ny raha tsy asindry asontsony ny tena ndry. Saingy mazao ihany ny anatahako. Tsy misy fantatro izay lazaindry. De firy aloha ny isa omenao hatreto e. Nierikerika matetika izy ka fantatro avy amin'izany fa manomboka tsy azo ny aingy. Otoizako ny fitantarana. Afaka mitemora sy miresaka amin'ny lamina ve azafady? Fitoerana fanalabaran-tena mantsy ato. Elako sy aloha fa tsy haiko ny bitsibitsika rehefa mifanazava mivarotena e. Vao nanomboka mihitsy ty fety dia efa nanara-maso ny fetsikindria ary hitako daholo ny agegena nataodry niaraka tamin'ireo bandy be dia be ireo. Vetivety foana dia voaramena tanteraka ny tarehany saingy no ezahana fantoka tao anaty masoko ny fijeriny. No lelafiko ny moloko dia nitoizako ny tantara. Mba fidifidio kely ny vavavoaka azafady fa tsy palany anatrao otrandria akory ka zany ny marina e. Raha tsy mpivarotena ve ahavita hitety lehilahy ao anatin'ny 10 minitra foza. Ataoko en'ireo bandy mahafatifaty andrireo mihitsy zany e. Foza Mirety ndritao mofakondry finanandry isakariva no mitovy. Mody tsara jerena ivelany keny ao anatiny efa lozotra sy malolotra. Ovitindry lafo izao fanalambaraka ataondry amiko izao. Tadio tsara izay teniko izay. Fa nga vitan'izay fanalambaraka fotsiny e. Efa azoko sary daholo ny sinema nataonareo ary tsy ela dia ho tonga any amin'ny manitra zany. Maninona? Oui. Andre kakio fa vorona alika an'izandray ireny ny foan'ity tao ivelany tao e. William Smith lehibe anareo no tantaran'izany rehetra izany tamiko rehefa nisoroko tamin'ny ayahako momba anao. Mba ho fanadiovako ny saiko ny antony nanaovako an'izany saingy ny fanohatra amin'izany ny tranga. Nangano any izy ary tsy nijery ny endrika intsony. Toa tsapaka sy azoko an-tsaina ny voton'ny fonao teo anivon'ireo maso anjatony nanatrika ny famalianareo rovavy. Kezitra loatra taminy ianao. Romotra sy nidy vazana mihitsy raha izay no azo ilazana azy. Na tsy ary tena ho hafa kenatra sy hafa baraka tanteraka ianao. Ary nisy fa tena nividy Mirenty lafa araka ny fandrahonana azy tokoa zany. Nareo raha to efa tsy nifakazo atriny ela. Dia mbola andahy ihany ve ianao fa tsy narahanao sy nivonanao izy taoriana ny fety. Nalaiko sary an-tsaina ny toyan'ny tantara fa noho ny tafavoaka ny toeram-pandizana izy dia nanakana taksi ianao anaraka azy.
Ny fiarako moa mety mirenty tamin'iny fotoana iny ka rehefa hitanao fa ny amaizina sy ny ankizy ny lalana dia nitsangana izy ary saika eritona saingy nitoanako ny lalany. Tsy mialy eto ianao, tsy mialy eto zany ianao ry mampionina raha tsy mazava ty resaka ty a. Mba ianao hoe azapahananao ny lalako. Tsy afaka hiala mora foana eo anaty an'izao ianao raha tena ianao tokoa ny namono ny anabaviko. Notazoniko mafy ny sandany ka tsy nafahanetsika teo amin'ny loko. Fantatro tsara fa tsy zaka ny fijerin'ny masoko rehefa manomboka misorotra eo amin'ny endriko ny mariky ny atezerana. Niondrika izy. Tampoka nefa nitraka tamikery izy ary tonisy angovo mahery vaika nanainga ny feo avy any tendany any. Afaka anao inona nefa ianao e? Novonoako izy. Novonoako izy satria maty ny mendrika azy. Nahazo hery izy. Tontroany vedivedy teo ny angovo rehetra tao anatiko. Ka zandray ny analemy tsikelikely teo mpianonany redirediny. Anao inona nefa ianao e? Hamono a? Fonoy ara zay mahafaka fonao. Alaivo ny antso dia fonoy a? Fonoy! Aingana ny fisefony. Namaritra sy ny votra teny amin'ny firifa ny lalan-drahany. Naifiny ray mandeha ny tanako ny azona azy sandriny. Ary mba ianao e? Mesora teo amin'ny lalako fa tsy misy anoizako ny asako. Sady natosony mafy a. Oay, saika diniko. Ataovy tonga ny amin'ny kiala vola fa tsy faly aminy a. Ary tsy akasitrahako mandrakizay mary azy kasainareo atao afaka 3 andro. Ary aza manantena tsotra anao avy aty amiko fa mifanotra amin'izany aza no ataoko. Ny sigara sy ny alikola no tereko ampitony ny foko sy ny saiko. Daty lehibe loatra ho an'ny fianakaviako sy ny tokantaniko no tsy maintsy atrehako afaka 2 andro ka tsy mananjo anao tao foana. Raha teo ny heriko rehetra dia tao niova ho faly emena rehefa nieritreritra ny valifaty izay efa nomaniko tao anatin'ny volana maro. Indrindra rehefa nosaingy fa i mampionina ny tsy maintsy hanatanterahako an'izany. Mampionina. Andro maromaro nefa tsy nananaisy vola. Tany amin'ny rahavavin-dreniny no sy zato mantsy no nisafidiany andrasana ny andro lehibe. Allo vola? Allo? Ary savanga ela ny toa hafa be fa enoko ny feo an'lazany ka. Afaka segondra vitsy aho vao nahasokatra ny vavako. Tsy maninona ka? Ary sao dia mba marary azy ela e. Ohatrany tsy le manitra anao mariage afaka 2 andro ele sy miresaka amiko. Ifonako kea. Dia aza atao manohana anao ny fihetsika raha toa ka hoe somary mangatsika manoloana ny andro lehibe ho atrehantsika. Efa hainao ihany ny zava-misy. Mikorotana loatra ny saiko. Na izany aza ezaka. Ezaka ny fantoka saingy ifonako sady raha sanatria ka... Sanatria maninona ka aza miteniteny foana? Ny amin'ny raharahantsika. Ifonako sady raha sanatria ka hitrangan-javatra tsy noeritreretintsika. Fa hitrangan-javatra tsy noeritreretina ahoana? Avy aloha zany ho any fa ahoana e. Efa voasono nga le finday anao very. Ie, efa voasono. Araka nefa niomanana tao anatin'ny volana vitsivitsy dia nigadina ihany le daty notsongaina. Ampoko ny hafaliany vola sy ny fianakaviany. Mba toy izany koa ireo fianakaviana avy amiko. Mba niezaka naneo aravona ihany koa teo anatrehan'ireo olona anjatony nasaina. Ny fotsy sy ny mavokely moa no nanenika amin'ny fiangonana fa izay ny lokony safidiany vola. Fantatrako izany ny akantony vola tao anatin'ilay robo fotsy efa nofinofisy ny atry ny ela ny salotra azy. Mbola tsy dita raha teo moa ny kibony. Mandrapijorona izy vola teo amin'ny pilipitra dia nizotra pilaminana avokoa ny zava-drehetra. Nandeha nivaky teny isan-karazany, ny salamo, ny evanjely masina sy ny sisa. Saingy teo ampanatanterahana an'ireo fanontaniana samihafa ny abiritra no tazako niditra moramora tery ambaravara no mampionina. Niavaka indrindra izy satria loko mainty avokoa ny teny akodiny. Robo mainty sy poketra mainty ary solomaso mainty.
no hoe sorony solomasony dia naka toerana atao foana izy mifampijery izay sy vola hita ho samy mitaitaina. dia nitodika taty amiko ny aby rehetra raha ary manana manitry ny aina manaky marina tsy misy antery velo ny ampiakatra ramatoa kely ary vola ho vady niraikitra ny lelako nijery ampitsika ny vola afaka segondra maro vo nahasokatra amin'ny molotro. Eny okaloha melohany any akemanitra ny vola ho vadiny mandrakizay ao anatria ny tany sy ny lanitra dia tsara raha ampahafantarina azy ny marina rehetra. nifika tany amin'ny mampionina no maso rehetra ivola io vehivavy io nampamono amin'ny mirety anabaviny manitra nisokatra moramora ny molotro vola saingy tsy nahatafavoaka feo izany ka saina ho vonoina saingy tsy matiny satria mbola niaro Andriamanitra. Raha marina mantsy hatry ny fahazazany no efa nitiavany volan'io lehilahy io saingy tafasaraka izy roa no nizotra-pianana samihafa. 7 taona taty aoriana nefa dia mifankahita indray ry zareo ka miverina nanodrobona sy niretareta indray ny fitiavany vola azy. Saingina dia nitsiriritiny fatratra aza no eo amin'ny toerako dia fatany fa tsy nisy azony natao tsony anka nanapa-kevitra izy ny amafasy fisiko. Ny aliny soma 10 janoary namonjy ny fankalazana 70 taona ny William Smith deseanay aho ka asa raha tsaromanitra fa ny fiaranao saika noetiko tamin'ny fotoana io saingy noho ny alo izany mirety dia tsy navelany kasihako ny fiaran-jokony. Tsisy an'izany tsisy fiara-mivoaka izany eo a hoentiko io rehefa avy eo ny alina anko natateraka raha nahita amin'ireto ny tsongo dia avy hatrany anaty fety tezitra taminy aho ka rehefa avy mifandindra sy mivazavaza teo izay roa vavy dia niritona mivoaka izy ary teny an-dalam-pidina na amin'ny ny vola azy tsy vola ny vatana fa le olona ny karamaingy hatrany am-boalohany efa tsy nadio tamin'ny vola ny saiko ka nanapa-kevitra ny anaty ady sy anara-maso azy aho fa tsy elakory izay nahazoko ny telefoniny ary no ezahako ny karoana daholo ny SMS sy ny antso nataony nandritra n'io daty io saingy mazava ho azy fa efa mifafany avokoa izany. Nanao irera nefa izy satria adino na mafaniafatry ny opérateur izay nahitako fa nandefasany vola 7 ariary ny lehilahy ray antsoina hoe Arvelo ny atondry ny sabotsy 9 janoary. Nahaliana azy zany ka no adiadiko io laharan'io ary azoko avy amin'izany ny tahirina tsy ny fanaovany zareo. Raisy ny poketrany ary nisy radio kely navoakany avy eo radio izay efa voatsatoka ny clé USB. Alefako amin'ity speaker ity ny resaka ny fanaovany zareo ka mengavy anareo rehetra mba samy angila tsofiny. Io fête d'anniversaire io ny occasion tsara indrindra nravako amin'ny mampionina. Rehefa tsotsonika ala dia mora amiko maka amin'ny plasiny e. Mazava ho azy fa tsy maintsy andalo eo amin'io koa hoe maizimaizina io izy rehefa mody. Araka ny reko tamin'ny manitra dia ny fiara-manitra no entiny. Ka raha vao matazana jipo fotsifotsy ianao jipo fotsifotsy dia sakanao avy hatrany dia izay dia atsoa rehefa vitanao ny action. Mazava tsy napoziny anefa fa ampidony ireto io jipo fotsifotsy io ary netiny nitsongo dia hatrany anaty fety. Anko na ny ray fiangonana ny antefa tany amin'ny vola avokoa no masony rehetra. Mino fa efa azonareo saretsaina ny fitsimbadiky ny tantara satria tsy haile mpamono olona nanavaka ny endrika sy mirety fa ny jipo amin'ny loko fotsy ihany ny fantany ary sorako an'Andriamanitra lehibe fa tsy izany nataony nitondra ny fiara iny. Teo ny tsy nahetsika tao ny nanakom-bava tao ny tafasakana tamin'ny toerany ary tao ny safitry ny enatra ka tsy nahatafajanona raha segondra tao am-piangonana. Anisan'izany ny reniny vola. Ny ampitso moa tsy hafananda vola fa tsy maintsy nandefa ny 7 ariary tany amin'ilay Arvelona dia mifandiso aza ny lasipatra. Adino nefa namafa amin'ny mesage momba ny transfert iny ka nanampy tamin'ny fahafantarana marina izany. Na izany aza arabaiko manokana izy satria tratra ny tanjony na dia nahery vitana aza ilay raha vaviny. Raha ny amiko manokana efa nimana meloa efa nimana niatrika sy toy manoloana izay rehetra mety hitranga
no jereko tamin'ny pitoneny vola ny masoko nenetiko nanadina azy amin'izany rehetra reny sofiko izany sy nahatraka izy tsy nahajereny izaniza fa nolaoko fanontany felatanany aloha ny tarihany ny fiemponepony tratra no nahalalana fa ny fokofoko ny tomany izy afaka amin'ny hiditra vitsy dia nanompoka ny safotofoto ny mpanotrona ny farany nandositra ny anao vavy saingy niara ny lohatra ny anentsika azy ny ray fiangonana roa andro tateoriana takariva mody masoandro mitafirahoana matevina ny abakabaka ary nilaraka manify ny herika misaotra ihany fa efa zatra tsy nisy pitsena tsy maninona fa ho zariko indray ianao miakara jereo nge fa mando ny rano ny herika ny volonao saika tsy niditrisy raha tsy nitazomiko ny tanany napeta ny ceinture dia narosoko ny fiara afaka amin'nitra vitsy nitodika taty amiko izy satantsika tesitra be amiko izao ianao miseho entitra namaly azy izany ve mofira dia vazivazy zany fa ny azoko lazaina dia hoe surprise be tamiko ny nataonao mampionina ny fona mba nilalaovaniko ny fifonako miala tsiny aza ilaza aminao fa ianao sy ny meteo fanaraka ao isa-maraina no mitovy samy tsy azo idokisana nitsika fotsiny fa tsy nahavaly azy vazivazy zany mamelanao aho satria tsy dia ilaina loatra ny manao ampo za zany manao azafady tamin'ny fihetsiko sy ny vavatsiambina nataoko efa adiniko dolo zany ro mampionina haiko tsara mantsy fa anisan'ny planina nomaninao reny mba amongarana ny marina somary ny salasala kely izy vo nasahana ny tany azo vola mamela azy ve ianao sa aza hitako efa namaly faty valy faty ho ihantsika tsy ilaina tsoa zany fa efa ampy ny nanaovanao azy mba tiako mariana fotsiny fa sipatsotra sy nafinaritra vola tsy mpahamon'olo izy fa ny fitiavana tafaotra tao anatiny no nanosika azy anao tao foana tsy nitovy tamin'ny mirety izy ny amin'ny mirety matsy ny fankalana ny tena mibahatoerana tao ampony noho ny fitiavana nakahalanao izy asa rehefa fantatrao fa nalitra n'ireny korotana tany ampiangonana ireny dia voalaza ny vola fa hevidratsy avy amin'ny mirety no nanorisika azy amono anao izany hoe i mirety no nanovoana azy mba hamafa ny fisianao efa nampioziny mampionina ihany zany ka tsy naharototra azy loatra raha ny fahafantarako amin'ny mirety sady dia izy ny ditena ihany koa satry no azy rera fa tsy tia nikambana amin'izanizy zany na izany tsapako loatra fa ny tia tamin'ny fomba manontolo izy eny tsy omeko tsiny izy tsapako tsaroko tsara mantsy fa ny rako nandihy tamin'ireo lehilahy mpiara-miasa amiko ny tena naharomotra azy nandritra ny fetiny TG na zany aza tsy mitana lahelo amin'izy ireo vavy satria tao anatin'ireny savorivory reny nahatsapako fa zanaka vavy ny fitiavana ny fankahalana masoandro ny fitiavana ro mampionina ka rehefa mety ho jembony ny hazavany ny saina dia dorany tsy kelikely no fo mandra-pahapotika azy tanteraka fa zao tokoa misy zavatra tsy azoko nisy fotoana nanantona monsieur Brunel dia nanafatra izy hoe asevy mitandrina ny akisanao fa ampidi dozazy ny didoany ay ve aza to mahagaga anao zany fefa taletany rangahy mihitsy nge le mandrahoany finona ny antony nandrahonany ianao satria natahotra izy natahory ianao so analavaraka azy tamin'ny fitiavam-behivaviny ny anativina ny herika ary ny ahamaizina ny andro rehefa tapitra ny rehatra avokoa mijery ny fiarany famorivory tampoka nikoritsana ny telefonako afatra tsy napozina no ny androny masoko afatra avy amin'izany ny vola ty taona zanonao tampoka ny fiara famisinina natodiko tany amin'ny mampionina ny finday nyfampijery zay ary samy tsy nahately
afaka segondra maro vao nahasokatra ny molony. Le zaza tsy nanatsiny tao akipo no mampalahelo. Mba nyseto lalina koa dia naveriko tao amin'ny posiko ny finday. Masoandro araka ny voalazanao tokoa ny fitiavana ka raha tsy mitsilo izy dia mandoro na mety ho izy roa mitambatra ihany koa. Adony ohatrany tsy misy izany rehetra izany fa zao mba nerako ny adisoko dia avelako raisinao ny familiana. Ianao zany no misafidy mozika andravahana ny lalana dia ianao ihany koa no misafidy ny toerana tianao hisakafoanantsika an'io hariva. Ahoana ekenao ve zany mampionona? Eny ary